Classe pour tous. Manahoana daholo e, takamoa ihany ity. Iresaka mikasika ny tsiriteny indray isika anio ho an'ny taranja malagasy ato anatin'ny Classe pour tous. Matetika ny teny dia fikambanany fototeny sy ny tsiriteny. Ny fototeny dia teny tsy azo sarasarahana intsony ary mety ahazoana teny hafa. Ny tsiriteny dia ireo singa teny atao eo aloha na aoriana na eo aloha sy aoriana ny fototeny mba ahazoana teny hafa ho azo sarasarahana intsony. Mi dia tsiriteny, teny dia fototeny. Ohatra indray hoe tsaraina, tsara dia fototeny, ina dia tsiriteny. Raha tia hita ny fototeny dia ilay teny atao verin-doha. Ohatra, miteny, raha verin-doha dia lasa miteniteny. Izany hoe ny fototeny eto dia teny. Ny tsiriteny eo alohan'ny fototeny dia antsoina hoe tovina. Ny tsiriteny ao aorianan'ny fototeny kosa dia antsoina hoe tovana. Ohatra, miteny, mia mitovina eto, teny fototeny. Tsaraina, tsara fototeny, ina tovana. Raha ny fototeny miafara amin'ny a dia raha asiana tovana manomboka amin'ny a dia tsy maintsy aravina ny a anankiroa ka lasa manome a iray ihany. Ohatra, fototeny rava ampiana tovana ana, mihira ravana fa tsy hoe ravahana. Ny fototeny izay miafara amin'ny ka rehefa asiana tovana dia milatsaka ny ka ary misy fanatsaram-peo aintso. Ohatra, fototeny resaka ampiana tovana ina, mihira resaina fa tsy hoe resakaina. Izay ary ny lesona mikasika ny tsiriteny ho an'ny taranja malagasy tato anatin'ny Classe pour tous. Antenaiko fa nazava tsara taminao izany. Misaotra indrindra ary dia amanaraka indray. Classe pour tous.